Ry havana malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra sy mideranao izay Andriamanitra, ilay Andriamanitra tia anay ka manome ny tsara rehetra ho anay. Misaotra anao izay noho ny rivotra vaovao, ny masoandro mibalika. Misaotra anao izay noho ny fahavelomana. Misaotra anao izay noho ny zavatra rehetra izay nomenao anay ary ahatsiarovanay anao indray amin'izao ora sy fotoana izao. Indro ary hiroso hamaky sy hiaino ny teninao zahay, ka ny teninao anie hitoetra betsaka aty anatinay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny tantara faharoa toko fahafito ambin'ny folo, andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no mofinaina voalahatra ho antsika indray ry havana amin'ity andro anio ity. Tantara faharoa toko fahafito ambin'ny folo ka manomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Josafata zanaky Asa no nanjaka nandimby azy, ary nitombo hery hiaro tena tamin'ny Israely izy, ary namponina miaramila tamin'ny tanàna mimanda rehetra eran'ny Joda izy, sady nametraka miaramila tany amin'ny tany Joda sy tany amin'izay tanàna any Efraima efa azony asa rainy. Ary Jehova nombany Josafata satria nandeha tamin'ny nahalehan'i Davida rainy izy, dia ilay tamin'ny voalohany, fa tsy mba nitady ireo bala, fa Jehova Andriamanitra ny rainy kosa no notadiaviny, ary araka ny didiny no nalehany, fa tsy mba araka ny fanaon'i Israely. Koa dia nampitoerin'i Jehova teo an-tanany ny fanjakana, ary ny Joda rehetra nitondra fanomezana ho an'i Josafata, ka dia nanana harena sy voninahitra be izy, ary ny fony ny anatoky tamin'ny lalàn'Andriamanitra, tamin'ny lalàn'i Jehova, dia noravany tsy ho eo amin'ny Joda ny fitoerana avo sy ny Asera. Ary tamin'ny taona fahatelo nanjakany, dia naniraka ny mpanapaka izy dia Benaila sy Obadia sy Zakaria sy Netanela ary Mikaia ampianatra tany amin'ny tanànan'ny Joda. Ary nisy Levita koa niaraka tamin'ireo, dia Semaia sy Netania sy Zebadia sy Asaela sy Semiramota sy Jonatana sy Adonia sy Tobia ary Tob-Adonia, Levita, mba amin'ny Elisama sy Joram mpisorona. Ary nampianatra tany Joda izy ireo, ka nentiny ny boky ny lalàn'i Jehova, dia nitety ny tanànan'i Joda rehetra izy ka nampianatra teny amin'ny olona. Ary nitahotra an'i Jehova nahazo ny fanjakana rehetra tamin'ny tany manodidina an'i Joda, ka dia tsy nisy niady tamin'i Josafata ireo. Ary ny Filistina sasany nitondra fanomezana sy volahetra ho an'i Josafata, ary ny Arabo koa nitondra ondry amanosy, dia ondry lahy 700 amby 7,000 sy osy lahy 700 amby 7,000. Ary Josafata nianahery indrindra ka nanao trano fiarovana sy tanàna fitehirizana tany Joda. Ary nanana fananana betsaka tao amin'ny tanànan'i Joda koa sy miaramila lehilahy mahery tany Jerosalema izy. Ray masino, manamasinana ay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ny Josafata mpanjaka dia ilay mpanjaka niasa tao amin'ny fanjakan'i Joda, mpanjaka
nahery, mpanjaka nitombo hery, ary tena niroborobo ny fanjakana tamin'ny androny. Any amin'ny toko 20 no ahitantsika fa naharitra 520 taona ny fanjakany Josafata, ary azo lazaina fa nahomby tamin'ny lafiny rehetra ny fanjakany Josafata, na tamin'ny sosialy, na tamin'ny lafiny toe-karena, tamin'ny lafiny politika sy miaramila koa aza. Tena nahomby tamin'ny lafiny rehetra. Ty mofinaina antsika ty ry havana dia mampianatra antsika ary manome hafatra manokana ho an'ny fanjakana, ho an'ny mpitondra fanjakana, azo alay tahaka tsara raha te ahita fanjakana mahomby na ny fanalahidin'ny fahombiazana. Zany no ampianariny ty mofinainantsika androany ity, ary mitodika kokoa ho an'ny tompon'andraiky mpanjakana izao tenin'Andriamanitra izao. Ndeha ary hojerentsika ry havana, ny fanalahidin'ny fanjakana voalohany dia fanjakana, ny fanalahidin'ny fahombiazana eo amin'ny fanjakana dia fanjakana miazona ny tenin'Andriamanitra. Fanjakana miazona ny tenin'Andriamanitra. Eto amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina dia hitantsika eo ny toetrany Josafata fa mpanjaka mahatoky, mpanjaka mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra. Ny antsonina hoe miazona ny tenin'Andriamanitra zany dia ilay antsonina hoe mahatoky sy mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra, ka nanao zava-dehibe ny lalàn'i Jehova. Hitantsika eo amin'ny andininy fahaenina zany hoe ary ny fony ny anatoky tamin'ny lalàn'i Jehova. Ary fantatsika tsara fa nanaraka ny fomba fiasan'ny asa rainy Josafata, ary nanaraka ihany koa ny fomba fiasan'ny Davida rainy zany hoe mpanjaka nanao izay mahitsy teo anatrehan'i Jehova, natahotra an'i Jehova ary nanaraka ny lalàn'i Jehova. Vokatra zany dia hitantsika tsara fa indro nisy fandriampahalemana lehibe tamin'ny vanim-potoanany Josafata mpanjaka, ary dia tonga mihitsy aza rehefa mamaky tsara tsika ny ambaran'ny andininy 15 dia hitantsika eo mihitsy aza fa dia nisy ny reconnaissance ny mpanjaka tamin'ny vahoaka. Azo lazaina fa nisy ny fahatokisan'ny vahoaka tamin'ny Josafata mpanjaka. Manambara zany ry havako malala fa rehefa tsara ny fifandraisan'ny mpanjaka, rehefa tsara ny fifandraisan'ny mpitondra fanjakana amin'Andriamanitra sy ny teniny, dia hitantsika fa mitsimbadika ny tantara. Ilay mpitondra izay tokony hitondra ny anjara biriky no amin'ny fanasoavana ny vahoaka ho aminy indray, no indro anateran'ny vahoaka ny hareny. Ary zany no hitantsika eto amin'ny ity soratra masiny ity fa indro ny vahoaka eo amin'ny andininy 15 ary ny Joda rehetra nitondra fanomezana ho an'i Josafata ka dia nanana harena sy voninahitra be izy. Tsy mandeha ho azy zany ry havako malala fa ny fanalahidiny zany dia noho ny mpitondra izay nanaraka ny didin'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra, nanao zava-dehibe ny fiantehrana tamin'Andriamanitra sy ny didiny, ka indro fa nanao izay mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra izy. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika ihany koa ry havako malala fanalahidiny ny fahombiazana dia ny fanjakana mampianatra tenin'Andriamanitra.
Rehefa mamakytsika ny 17 hatramin'ny 17 dia hitantsika fanoraisin'ny fanjakana tanàna mihitsy ny fanomezana anjara toerana, ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Nosafidian'ny fanjakana ireo sokajin'olona samihafa manam-pahaizana sy voatokana ho amin'izany. Hitantsika tsara, misy mpanapaka voatanisa eo, misy levita, misy mpisorona, izany hoe ireo sokajin'olona izay mifanerasera akaiky amin'ny tenin'Andriamanitra no indro ny rany fanjakana, fitondram-panjakana foibe mba hitondra ny tenin'Andriamanitra hanatona vahoaka any amin'ny isan-tanàna. Ary izany voalaza hoe ary nampianatra tany Joda izy ka nentiny bokon'ny lalàn'i Jehovah dia nentiny dia nitety ny tanàny Joda rehetra izy ka nampianatra teny amin'ny olona. Hitantsika eto izany fa nanomana manam-pahaizana samihafa amin'ny tenin'Andriamanitra ny fitondram-panjakana mba hitondra ny izany tenin'Andriamanitra izany ho any amin'ny vahoaka. Tena misongadina eto fa anjara toerana lehibe ny fanjakana, ny fitondram-panjakana, ny fanabeazana ny vahoaka ao aminy, ny fampianarana ny vahoaka ao aminy ary laharam-pahamehana amin'izay tokony hanabeazana ny vahoaka dia ny tenin'Andriamanitra. Manana didy izany ny fitondram-panjakana ary avako malala. Manana didy ny fitondram-panjakana hanabevo ny fampianarana sy ny fanabeazana ny olona ao aminy. Azo lazaina fa hiankinan'ny fandrosoam-pirenena mihitsy izany fizarana sy fampianarana ny teny amin'ny olona rehetra izany. Fa eto ihany koa dia manao tompo-maso ho an'ny mpitondra fanjakana hijery manokana ny amin'ny fizarana izany tenin'Andriamanitra izany mba hisy lalàna manokana hamaritana ny olona afaka mizara izany, fa tsy izay rehetra mizara dia manao avokoa. Ho jerentsika eto fa ireo olona voatokana ho amin'izany, ny mpanapaka, ny levita, ny mpisorona ny manao an'izany, fa tsy izay rehetra manandra tena hanao an'izany akory. Ary tokony ho avoazina mandrakariva ny lalàna makasika ny fahafahana manangana tokom-pinoana na tokom-pivavahana mba hampitoetra tsara ny fahafahan'ny olona miainy tenin'Andriamanitra araka ny tokony ho izy. Adidin'ny fanjakana araka izany ny mampianatra ny vahoaka ao aminy, indrindra ny momba ny tenin'Andriamanitra. Loharano anankiray izay ahombiazan'ny firenena ny fanabeazana ny olona ny tenin'Andriamanitra. Farany ray avako malala, 10 hatramin'ny 17 dia hitantsika fa fanalahidin'ny fahombiazana ny fanjakana matahotra an' Jehovah. Eto dia hitantsika fa manomboka ao amin'ny mpitondra tao Joda ny fahatahorana an'Andriamanitra ary nipaka tany amin'ireo firenena manodidina izany. Dia indro aza ny firenena manodidina lasa ny fampiraharaha tamin'i Joda, tamin'i Josafata mpanjaka, lasa nanao raharaham-pihavanana nitady nandamina raharaha ara-diplomatika mba tsy hisian'ny ady, mba hisian'ny fandriampahalemana teo amin'ny firenena manodidina. Ary eto dia ambara fa fiadanana sy fahombiazana ary tsy nisy afa-tsy izany ny vokatra nateraka ilay fahatahorana an' Jehovah. Dia indro ary fa nandry fahalemana ny tany, andaniny fahetsakilany dia nahavita nanao tahiry sy nanao fanangonana samihafa ny fitondram-panjakana. Tena mampianatra antsika izany izao tenin'Andriamanitra izao fa tsy nofinofo mihitsy anie ny fiheverana fa ny firenentsika dia ho afaka hampindram-bola firenen-kafa indray. Tsy nofinofo izany, saingy tsy mandeha ho azy koa, fa
anankiray lehibe izay fototra iorenan'izany dia ny fahafahan'ny mpitondra matahotra an'Andriamanitra, ny mpitondra mitantana ny vahoaka, tsy araka ny sitrapony, tsy araka ny tahotra ny seza, tsy araka ny tahotra ny mpanohatra, tsy araka ny tahotra ny mpamatsy vola, fa araka ny tahotra an'Andriamanitra, ny fitantanana ny firenena amin'ny rariny sy ny hitsiny, ny fitantanana ny firenena araka ny sitrapon'Andriamanitra no fanalahidy lehibe iray haombiazan'ny firenena, fanalahidy lehibe iray androson'ny firenena sy hiroborobon'ny firenena. Ravako malala, mampianatra antsika ty tenin'Andriamanitra ty eo anatrehan'ny fahantrana lalina izay mahazo antsika. Tena azo atao tsara kay ny miala amin'ny fahantrana. Tena azo atao tsara ny miala amin'ny firenena izay kizo-fara tahaka izao. Ary ny vahaolana atolotry ny soratra masina, ny fiankinan'ny mpitondra sy ny firenena ray manontolo amin'ny Jehova sy ny sitrapony ary ny teniny sy ny didiny. Ho amintsika sy ho saintsaintsika izany tenin'Andriamanitra izany, fa ho an'Andriamanitra irerianany eny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra nanoro anay ny lalana tokony hizoranay hialana ny vahoaka amin'ny fahantrana. Misaotra anao izay mampianatra anay fa mbola misy azo atao ary mbola manolotra lalana mandrakariva ianao hialana amin'ny fahantrana tahaka izao. Izay kosa Tompo dia vonina hivavaka ho an'ny mpitondra anay, hivavaka ho an'ny izay rehetra manana andraikitra eo amin'ny firenenay, mivavaka ho an'ny fampandrosoana maharitra sy mahomby ho an'ny firenenay. Ary mino izay fa ianao Andriamanitra dia mijery amin'ny masonao be fiantra ilay te hanonona fiadanana sy fandriampahalemana ho amin'ny taninay. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany vavaka izany. Amen.